Te ilaza tantaran'ny mpiray tam-po amiko aminareo azao. Zaho sy ny anadahako Davida samy norarotina tamin'ny fomba roa samihafa. Izay nitranga tamiko aloha dia azo antoka fa ratsy kokoa no nahazo azy. Fa raha ny azy dia ny azy zany dia tsisy afa-tsy ny ohatra ratsy avy amin'ny dadako. Mamilava ny dadako ka ratsy toetra, ratsy saina foana dia manao blague ratsy foana. Ary mécanicien izy tamin'izany ka ny ao amin'ny garage misy azy dia tsy izy afa-tsy sarim-behivavy mitanjaka. Ka ny anadahako dia ny alehibe nahita ny zavatra rehetra izany. Ary ny dadako dia finaritra tamin'ny anadahako raha nahita azy 17 taona dia vao mamy sy nanao zavatra ratsy koa. Ary izy tsy mba mandeha milalao baolina izany, tsy mba mankany am-pianarana izany, tsy manao ninina mihitsy. Samy misombany izany izay. Fa ny nahazo ahy dia nandravarava kokoa. Vokatr'izany izany dia ny anadahako tamin'ny Desambra lasa teo hita faty tao amin'ny trano ravaray tao Los Angeles teo amin'ny 17 taonany. Efa maty 70 andro izy vao hita ny razana ary efa tena simba be ilay razana. Ka ny fomba tokana nalalana izy ireo azy mba hitsoina azy dia no izy nanana badge ny taloha namantarana ny asa fanompony taona vitsy talohan'izay tao paosiny tao. Ary nila nanao fanadihadinany amin'ny nifiny izay mba hahafahana mamantatra azy hoe izy marina io. Mampalaelo azy zany rehefa misaina izany no ireo tombontsoa izay nananany teo anatrehany teo foana. Zandriko eo amin'ny 10 taona eo izy ary teo amin'ny 17 taonany. Dia simba faty rery tao amin'ny entrepôt iray. Tsisy nalaelo akory. Efa maty 30 andro vao mba hitan'ny olona dia avy koa mbola olona tsy manan-kelofana koa nahita azy. Dia inty azy zao efa 17 taona dia ho 18 taona. Tory ny filazantsara amin'ny roapatelo ny tany rehetra. Teny fikasan'Andriamanitra ho an'ny rehetra. Tsy misy fialatsiny teo amin'ny fiainany amin'izay vitany. Tsy hoe satria tsy misy olona mba nanampy azy. Tsy hoe satria ny olona rehetra dia tafasongona teo alohany avokoa. Fa satria izany nanetsika azy fa izy kosa tsy nanao izany. Raha mitady fahagagana ianao ny any ataonao dia mihetsika. Esory ny fasika eo amin'ny lamosinao dia mitsangana amin'izay dia raha hoe hiala amin'izao korotana izao raha misy olona afaka tahina, za koa afaka tahina satria izao izy rehetra. Ny anadahako tena tsy mandray andraikitra mihitsy. Dao jery sary vitsivitsy sika. Tiako hitanareo ny anadahako. Ity zao izy teo amin'ny 3 taona teo eo. Dia ity indray izy tamin'ny 17 taona dia nandeha nanao marinina. Raha velantsika kely eo zao sary io 2 minitra dia tiako mba hosainareo kely. Tombontsoa nanoloana azy tamin'izany. Tena mora hita kely fa tsara tarehy izy. Nanana toetra fahafizay izy. Tena tian'olona. Na dia tianao kendaina izany azy izy matetika dia tsy vitanao ny tsy tia azy. Mety mahatadidy azy ny sasany aminareo satria taona vitsy lasa izay. Teo amin'ny asa fanompony tamin'izany dia tena nanana tombontsoa betsaka izy teo anoloany. Inona ny tranga? Izao nankany amin'ny corps de marine izy ny 17 taonany. Dia tany nampidiran'ny sergent ny azony drogue. Dia tany amin'ny ala mikitroky ny Vietnam zareo. Izay toerana tena sarotra tokoa izany. Dia nanomboka nandray rongony izy tany nefa izy koa efa nanana fahazany ratsy maro mialohan'ny nandehanany. Izay efa toetra ratsy ny taloha. Ny mamanay dia nanana aretina fatoranan'izay tamin'ny zandriko 17 taona ka tsy tena afaka nitaiza azy satria tany amin'ny hopitaly foana izy. Vokatr'izany dia efa nahitondra tena rery ny anadahako satria miasa alina foana ny dadanay ary ndreniko tany amin'ny hopitaly dia tsy afaka nandeha deteny izy ka nanao izay patany atao. Dia
nandeha tany amin'ny marina sy izy ary fantatra fa nandeha tany izy tamin'ny fotoana izay nataony fialana amin'ny zavatra rehetra ny traka tao an-trano. Dia rehefa avy tany izy dia tezitra amin'izay tsy famarina rehetra hitany. Andriamanitra irery mahalalana izay mitranga amin'ny toerana tahak'izany sy izay fetraka an'izany amin'ny olo iray raha miaina ohatr'izany mandritra ny fotoana lava. No tao an-trano izy niverina tao Saint-Louis dia nahazo asa tamin'ny orinasa fanamboarana fiara dia nanambady nananjanaka lahy. Ka rehefa ny tombony andraikiny dia nanomboka ny afina tao ambadiky ny toaka sy ny rongony dia manometsiny olo-kafa foana ny amin'ny olany rehetra. Mangataka ao ry androany ajanony fanomezantsiny ny olo-kafa foana ny amin'izay tsy mety atao amin'ny fiainanao. Mety tsy vitanao no nanovy izay tsy nety tany amin'ny lasanao fa afaka manao zavatra ianao ny amin'izao ankehitriny izao. Henonareo ve aho? Ary raha tsy ataonao izay tena tokony atao tena mampanantenanareo marina fa tsisy olonao izany ho anao mihitsy ao. Mety hanandrana nampy anao ny olona fa misy sompony izay henonao ihany no afaka manao azy. Andriamanitra natsotra ny tanany nampy anao fa na dia izy aza tsy hanao izay anjaranao. Fa omeny anao izay fahafahana manao ny anjaranao fa tsy izy no hanao ny anjaranao. Amen. Raha tsy miasa intsony tsika ho an'ny faniriantsika iray amin'ireo zava-doza mety azo antsika izany. Andriamanitra nanome antsika safidy, tsy safidiny ratsy fa ny marina tokony iainantsika foana. Ary arakaraka ny anaovantsika izany no hamory izany fa raha tsy izany dia ho sarotra izany. Tena mora mihitsy ny ahazoana fiainana feno korotana sy fanomezan-tsiny fotsiny tsiny dia miandro amoron-drano miandro sy manantena fahagagana avy amin'izay mpitory-teny malaza ho avy eo amin'ny tanàna mba hahazoanao ilay fotoanan'ny fahagagana fotsiny. Ary tsy milaza akory fa Andriamanitra tsy manampy antsika, tena manampy antsika izy miasa amin'ny fahagagana, manao zava-mahagaga izy. Miasa mivavaka, manositra olona hanampy antsika izy. Fa firy aminareo no malala fa milaza ny marina rehefa miteny hoe misy sombony izay isika ihany manao azy, raha izany dia fa raha raisinareo zao voapetra izao ka ilazanareo hoe raha nataon'Andriamanitra ho an'ny hafa izany, afaka ataony amiko koa izany. Raha Joyce nahazo fahagagana rehefa nietsika dia hietsika koa azy izany. Raha ny soavaly aza tavavoaka ao an-davaka rehefa mietsika dia hietsika koa azy izany. Izao ilay izy rehetra. Ilay izy rehetra. Ary ataoko izay afaka ataoko. Tsy ho betsaka izany. Tahaka ny sakafon-jazakely. Vato-kolonjy 5 amin'ny atsamitady fa namono olona goavambe. Tehina teny an-tanan'ny Mosesy izany. Tehina ray fa ny fenoan'Andriamanitra hery. Mosesy mbola ny tenany tsy mahay fa hoy Andriamanitra hoe inona iny an-tananao iny? Tehina azo dia hoy izy atsipazo ary iny dia ny fenony hery izany. Andriamanitra tsy mirara izay tsy hanananao. Tiany ho takatrao miaraka aminy dia afaka manao zavatra mahagaga ianao. Tsy mora izany fa mendrika azy izany. Isaky ny mihetsika ianao dia efa manao dingana izay. Isaky ny mamela olona izay manaratsy ianao dia efa manao dingana kely ianao izay. Isaky ny milaza voalohany ianao mifona ka mandeha mihavana dia efa manao dingana ianao izay. Isaky ny manakombona ny vavanao ianao na dia tsy tianao azy izany dia efa manao dingana ianao izay. Tsy hoe sarotra ny manao ny marina dia mahazo tsy manao izany ianao akory. Izao dia ny saram-panambadiana ny anadahako. Nandao ny tanàna izy, tsy nandoa vola ho an'ny ankizy. Rehefa miasa izy dia tsy mandalo banky ny karamany sady tsy tafiditra tamin'ny sécurité sociale izy ka tsisy nitaiza ny zanany. Tsy nisy nanenjika azy mba handoavany izany vola izany. Isan'ny antony mahatonga ny firenentsika ao anaty korotana tanteraka izany. Ny olona tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ka ny fanjakana no miaro ny olona tsy ho faty misary dia miakatra koa ny entrantsika avy eo. Dia ohatra izany foana ny verimberiny eo. Ary izany rehetra izany dia mety tomboka amin'ny olona tsy manao izay anjarany. Fa misy olona tena mila fanampiana mihitsy, tsy lavaka akory izany. Sika izao matetika manampy olona eto amin'ity tanàna ity.
ary mbola itoy ianao izany ihany. Mila vonjy ny olona, mila mifanampy isika rehetra. Fa na dia ny olona izay any amin'ny toerana sarotra indrindra azy eto tany afaka ampianarina mihetsika foana. Amen. Raha mitady fahagagana ianao ny zavatra mila ataonao dia nandao ny tanàna ny anadahako ary lasa nakany Arizona ary ny 20 taona taorian'izay dia henoko fa niaraka tamin'ny karazana vehivavy maro izay tsy nisy ny vadiny sady tsy nisy nandoavany volan-jaza. Fokarongony nanao izay rehetra afaka nataony izy. Dia nisy fotoana niantso ny devy an-telefônina izy indray andro. Narary izy tamin'izay sy nanana olana ary nanan-kevitra sy fandrinany mba hanampiana azy amin'ny fiainany indray izahay. Dia nangataka ny devy izy mba ho avy any an-tranony raha afaka nampy azy izahay. Dia nanaiky devy. Dia lasa tany amin'ny aeroport izay mba haka azy ka dia faly aho fa hody indray satria izy irery ihany no mpiraita-po amiko. Ka na dia teo azy izany dia manana toerana manokana ho an'ny fianakavianao foana ianao amponao. Dia efa taona nipetrahany tao aminay. Dia rehefa tao izy dia betsaka tamin'izay nananany tsy teo intsony ary izay kely sisa tavela koa tsy maintsy namboarina daholo. Dia nandany volana nanao nifiny nentina tany amin'ny dokotera, notsaboana sy toroana hevitra izy dia nateraka indray izy. Dia feno fanahy dia izay tena lasa samy tena hoe tiako ny fiainantsika, tena tiako mihitsy aho fa isan'ity fianakaviana ity dia hita fa ny tsara mihitsy izy dia afaka niraisiny atao amin'ny asa fanompoana. Dia hitanareo ny sasany aminareo zao mahatadidiny anadahako Davida, lehilahy tena tsara tarehy izy. Ndao jerena nge sariny e. Izao izy miderin'Andriamanitra akaiky ny devy. Tia zasy izy. Niara nipetraka taminay efa taona izy. Zao tao anatin'ny faran'izay efa taona izay dia nanomboka very ny fitiavako azy hipetraka ao an-trano sy ny mbola hitohizako hikarakara ny fiainany. Dia izay andeha hiazy siny manomo azy amaraina. Dia tereniko foana izy izay vao manatra ny lamba maloto any amin'ny fanasana azy. Saiko manadio ny korotana izy ny alina izay vao manao raha tsy tenena izy tsy manao izany mihitsy, tsy manana finiavana mihitsy fa tena tenenina foana. Mba mariny. Dia izy zany tonga tamin'ny fotoana izay natsapako hoe tena tokony hiaina rery mihitsy izy. Dia niresaka taminy aho hoe tsapako mihitsy fa Andriamanitra te hanaonao andeha irery amin'izay ary efa lehibe koa ianao izao ka dia mijoroa lehilahy fa izay koa eto hanampy anao nitolorana trano izy. Dia niezaka nanampy azy izay vidiny kojakoja izay nilainy, nividianana fiara tsara tarehy sy akanjo tsara tarehy izy dia nitondra azy tsara mihitsy izay. Tianay ho tsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy. Tianay mihitsy Andriamanitra ampiasanay hitiavana azy amin'ny fahafenoana. Fa afaka milaza aminareo foana matetika hoe izy tsy mba manampy olona izany mihitsy. Fa dia maka foana, maka. Dia lazaiko zavatra nareo izay tenenina andreo polisy anamiko, tiako ianao ranabavy. Dia tena lasa fahazarana ho any meno izany, tiako ianao ranabavy. Dia izay foana. Mandra-pandoavany vidiny avy any aminy. Satria lasa maneso izany, satria misy zavatra ilaina takiana izany avy any aminy. Hitanareo tsy ampy fotsiny izany teny izany fa mila sinasa miaraka amin'izany. Dia taoriana kely nipetrahany tamin'ny trano dia tsy tena hoe lavabe izany. Nanomboka tsy tonga miasa matetika izy dia niantso azy izahay. Fa mbola tsy nifoy izy dia nahita fialan-tsiny foana. Dia lasa misy vehivavy miaraka amin'ny matetika foana ka tao dia tsy nifanambady ry zareo sady tsy nivakilony anao izany akory. Dia tao anatin'izany fotoana izany zareo koa izany satria izy tavaferina tamin'ny sécurité sociale tamin'ny asany tao aminay dia nanomboka nanapahana ny karamany dia nandoa $10 ny volan-jaza izy. Marina tena enja izany. Dia maneritreritry izy hoe hanandrana ampivoatra ny fiainako azy aho dia lasa tsy maintsy mandoa ity $10 ity dia tapahandrareo ny karamako dia mila miasa taona maro aho izany tsy andresako karama mihitsy. Dia manomboka manome tsila vehivavy izy amin'ny filazana fa tsy hanaza ny zaza. Dia tezitra izy dia sositra izy dia kirina izy. Dia nakavoaka izy ary olona io afaka nampidina ny $10 ho lasa $720 hatramin'izao dia tsy takatro mihitsy ahoana ny fiadiam-batrany amin'ny zavatra io.
fa dia nahazo fampianana ho lasa $700 izy fa mbola tezitra sositra ihany izy ka tsy nety nandola izy ihany. Tsy takany mihitsy zany fa iza sy devy efa nidresaka momba izany ka vavaka mikasika izany ary nanapa-kevitra fa raha toka fotsiny izy manao zany amin'ny toetra tsara mandritra ny enim-bolana eo dia ho alohanay ho azy zany rehetra izany. Mba impiry re Andriamanitra no manao planina anafahana ny olony foana e? Jeren'izy ireo ihany izy raha mba misy olona andeha hihetsika kely eo, zavatra mba tokony lazainy dia hoe tokony alohako daholo izany. Tsy mba nikarakara ny zanaka ao nandritra izay taona maro izay, nanao diso tsisy fialan-tsiny izany, dia tokony mba niezaka ka nanao izay tokony ataony izy. Azonareo ve izany? Raha nandany vola ohatry ny adaly ianao nandritra ny 30 taona, izao ianao diboky ny trosa dia naitsi n'Andriamanitra ianao ka mahalala ny marina, ary fotoana izao hijoronao lehilahy na ho vehivavy mba elanao amin'ny trosa, mety tsy mba ho afaka nividividy zavatra fotoana lava be ianao, kanefa mila mitazona antsika mitarenao foana dia mbola milaza hoe niaina fandanimpotoana aho hatreto ka mendrika ny andalo izao ary mandray lesona. Fantatro fa sarotra tokoa izany. Nisoronay tamin'ny asa fanompony izy noho ny fitondrateny izay niainany tamin'izany. Dia nalefanay tany amin'ny Dream Center tao Saint-Louis mba hanaraka ny programan'ny lehilahy tao ary izay dia lasa nofo ratsy hafa koa satria tsy voafehan'ny zareo tao koa izy tamin'izany. Ka dia nandeha niara-niaina tamin'ireo ray aman-dreny benay indray izy izay efa niendrika etako ihany koa. Teo izany taiza 20 taona rosy ity lehilahy 7 taona tsy mety miasa sy tsy manao ninonino ity dia hoy Andriamanitra tsisy olo-kafa afaka manampy avy ve? Mba misy olona manao ohatr'izany ve? Afaka mba misy olona hiaraka amiko ve? Dia tao aoriany kelin'izay dia nandao ny tanàna indray izy niverina nakany Arizona dia tsy nahinona vaovao indray teo 40 taona. Dia tao anatin'izay ilay vehivavy niara-nipetraka taminy niantso ahy matetika manome olana ahy satria aho tsy manampy ny anadahako nefa izaho hono ilay mpitory teny malaza amin'ny tele izay manampy ny olona rehetra maneran-tany. Dia ianao izao tokony anokafanao kôty amin'ny banky za sy Davida, dia tokony andefasanao vola aty ataonao amin'ity konty isam-bolana mba hikarakarako azy satria izy efa tsy makarakara ny tenany intsony. Hoy aho hoe tsia ary tsy mora ny laza zany e. Azonareo fa azoko ihany ny farany raha manandrana manampy olona mandritra ny 40 taona ianao ka tsy tafarina izy dia izy mihitsy ny tsy teo ampiana. Ary lazaiko anareo androany fa tsy manampy ny tenanao na ny afo ianao raha toa ka manandrana manampy ianao nefa lasa fianteheranao azy foana satria ny any ataony dia ny anovo sy andritra ny fiainana izay eo aminao foana dia avy eo izy ho any amin'ny olo-kafa indray. Ampio izay afaka ampianao fa na dia Jesosy aza tsy nanampitampoina anao hoe afaka mba ampiako ve ianao, afaka mba ampiako ve ianao, enoy afaka velanao anampy ianao ve? Mariako amin'ny Baiboly fa Jesosy nanampy ireo izay tonga teo aminy. Marina e, nampino izay tonga teo aminy fa tsy maintsy misy finiavana. Avy amintsika aloha taraina amin'Andriamanitra ianao, miasa Andriamanitra eo amin'ireo olana rehetra eo amiko, ampio aho anao fahagagana ny fiainako fa lazaiko anareo izay hitranga fa ho asehon'Andriamanitra anao izay atao. Tena marina e, milaza marina asehony anao izay ho atao. Mety ho voalohany amin'izany fa melanao ny ho lalanao dia hoe tsy vitako izany, zareo ara tsy manaja akory, tsy rara izany. Mandihana izany mididina tendrombohitranao any foana. Dia niantso andray ny anadahako ny farany dia niantso koa ilay vehivavy dia hoy izy tena lasa marasisaina mihitsy ny anadanao, lazainy fa misy biby mandady mididina ny tenany izao dia sarotahotra be izy, lazainy fa misy olo hisambotra azy tena dia ho any amin'ireny toeram-pitsaboana ireny izy. Mba afaka ampianareo ve izy dia hoe ie ampiako izy fa tsy hanome vola azy mihitsy aho. Ka dia naniraka ray amin'ireo pasteranay izay ho any Arizona mba haka azy. Tiako aseho anareo ohatran'izy izy tamin'izay, hitanareo ilay sary nideran'Andriamanitra tamin'ireny.
lasa ohatr'izao izy folo taona tateoriana rehefa vitany devoly izay nataony taminy. Zao rehefa maty ny anadahako dia mendry zareo any mombamomba azy. Fa talohan'izay zay nakazy dia nentiny atao amin'ny Dream Center to Los Angeles izy nataony fa tsy mety raha mivena Saint Louis izy. Nentiny atao amin'ny Dream Center to Los Angeles izy fa namanay ny olona rehetra tao ary miaraka miasa amin'ny zareo zahay dia hoy zareo hoe tsy maninona hiara-iasa amin'izay nampy azy zay ary tena nambarany zareo tamiko mazava tsara raha tena manao ezaka tokoa izy afaka mipetraka ato menay asa mihitsy dia hitanao fa nampy azy isandratra zay ka dia tao izy 30 andro ny sorona tamin'ny rongony janona tsy mifoka nalana tamin'ny fisotro-toaka ny diovina satria izy mahay manao plombier ka dia navelany zareo tao anao zany asa zany tao amin'ny centre izy dia lasa ny 30 andro dia efa vonona mba mihazo vola kely zareo satria nanomboka mba hazo fotoana ilatsasatra koa izy dia lasa ny 30 andro nakany amin'ilay olona nitarika ny fitsaboana tao izy dia nanao hoe hitanareo ve zao tena mahery ianareo ary tena kasitrahako ny zavatra rehetra nataonareo fa tena ampy azy raha mba havelanareo amin'izay ao ka tsy ho tsaboana eto amin'ny centre tsony. Fa inona mety aminao? Olo-kafa ny mety amin'izany. Olo-kafa no anamboatra izany. Olo-kafa mihitsy no andamina ny fiainako satria izaho tena efa tsy tafahetsika intsony mihitsy. Dia izao. Rehefa nalefany zareo taty amiko ny mombamomba ny anadahako, tsy mbola tena azoko ny vokatry ny fiantraikan'izany tamiko aloha. Tory izany afatra rehetra izany androany satria betsaka aminareo manana hevitra tapahana. Ary betsaka ihany koa amin'ireo olona marobe mijery ity programme ity amin'ny télé, misy fanapa-kevitra raisina amin'ny fiainanareo. Afaka malahelo ny tenanareo nareo ny amin'ny zavatra tsy rehetra nitranga taloha. Afaka ataonareo izany raha tianareo, tena mety azo heverina mihitsy azy izany. Tsaroako nanana fifandirana tamin'Andriamanitra indray mandeha dia hoe izy hoe ajanono ny fitseranao ny tenanao dia hoe izaho hainao tsara fa nitezena tahaka ny biby taloha izany tsy mba malahelo tenany amin'izany dia hoy izy hoe ny antony no hanananao fa nizonitsy aho satria izaho efa nanasitrana anao. Ka mety manana antony ianao alahilovanao ny tenanao fa ianao tsy manana ny zo amin'izany rehefa vonin'Andriamanitra, rehefa Andriamanitra masina no manelanelana. Fa Andriamanitra no avy sy anelanelana ny amikorotanao fa ianao mila mihetsika. Tsy nampoziko akasika azy zany rehefa nalefany zareo taty amiko ireo mombamomba azy. Fa nahazo avatra lalina rehefa azoko izany satria izao zany. Izao sisa ny fiafaran'ny fiainany anadahako. Ny mombamomba azy dia voatahiry any amin'ny toerana 2 hetsy metatra toradroa efa ho fampianarana narivony. Boky 7 birao 4 maneran-tany tsy hoe mirehareha fa manandrana manao sary ny zava-mitranga. Zay roa samy nivoaka avy tamin'ny tokantrano iray. Ikoriana ny raha iray ihany. Zaza ny sombana lavitra noho izy. Dia maty tamin'ny safidiny ihany izy tao amin'ny trano rava. Teo amin'ny 7-20 taona tahaka ireny olona 5-70 taona ireny. Raha tokony ho afaka niara-niasa taminay ny teten'izao tontolo izao. Ho tian'ny olona amatapitrisany afaka nampiasain'Andriamanitra izy. Olona tena tsara izy fa izao sisa ny farany. Fa te hanontany anareo androany rehefa lasa ianao inona ny mba havelanao? Miantso ny olona rehetra androany mba hanapa-kevitra. Inona ny mba havelanao? Natao an'ny olona ohatran'izy zany afatra izany ary. Mampalahelo. Tena hoe mampalahelo izany. Le herijika izay nanana le tovolahy tamin'ny 17 taona nakany amin'ny Marines. Le tombontsoa izay nananany dia avy eo izany fotsiny. Famantaranandro maloto, solomaso efa simba. Karazana karatra kely vitsy. Dia nanana karatra famantaran'izay koa izy tamin'izy tao amin'ny asa fanompoana. Ireo zavatra vitsy tamin'ny fiainan'ireo no mba nirehariany. Izay ihany mba nananany. Fa mbola netiny ihany le karatra tamin'ny asa fanompoana fa izy dia lasa 70 taona. Mino aho fa misy fotoana izy namoaka an'izany dia mihevitra hoe ohatr'izay mba ohatr'izao.
aza mamarana ny fiafaran'ny fiainanao amin'ny fanenenana fotsiny. Tsy manino izay toerana misy anao zao fa ianao lay izy rehetra.